Tompoko lahy sy tompoko vavy, mba hiadiana amin'ny kolikoly sy ireo mpiasam-panjakana tsy miasa nefa mandray karama, ireo olona tsy mpiasam-panjakana nefa voasoratra, ireo mahazo vatsim-pianarana nefa tsy mpianatra, dia nametraka ny digitalisation isika. Ny tanjona amin'izany dia mba hisiany ny lisitra madio ary tsy ahatara intsony ny fandoavana ny vatsim-pianarana, ny fisotrondronono ary ny karama ho an'ireo tena tokony hisitraka an'izany. Ary ao anatin'ny roa taona dia tsy maintsy mahazo karatra hipoketra avokoa avy amin'ny positra malagasy ny mpiasa-panjakana rehetra eto amin'ny nosy.